Aleloia, aleloia. Mbola faly miara-banareo izay menada anio asabotsy 20 ny volana Jolay 2024. Ry hava-manalao amin'ny tompo, eto am-boalohany dia miala tsiny aho satria mety kohaka ihany satria tsy dia salama firy aho dia ny tompo no mahita, izy no manasitrana ka tonga dia miala tsiny aho alohan'ny fotoana izany. Hitondra ny fampibebana ihany aho ny tenin'Andriamanitra, dia i Zokerika no mitondra ny manomboka ny amin'ny vavaka fampibebana izany dia izy manohitra amin'ny farany. Dia isaotra ny tompontsika satria mbola afaka eto indray izay menada anambara izay tiany tompo ambara amintsika tsiraray avy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Rehefa mahalala amin'ny tompo entsika tsara ny rahateo fa tokony hiorina tsara isika ao amin'i Jesosy. Satria raha tsy miorina tsara isika dia ho lavo. Ry havana, be dia be ny miverin-dalana. Be dia be dia be dia be ny miverin-dalana. Variana amin'izao fiainana iainantsika izao dia voafandrika amin'ny zavatra kely fotsiny ihany. Ry havana, tsy nanomana teny mihitsy ahako. Raha tsy voazao aho alohan'ny hiditra teto no tena hoe nanapa-kevitra izany hoe nijery teny izay omen'i Jesosy. Ary koa ny hirako dia ny tompo nameny hira teo ka
Izany no tiany Tompo hambara amintsika. Alohan'ny hamakitsika ny ten'Andriamanitra dia hivavaka isika hideran'ny Tompo ny amin'ny hanomezany fotoanantsika ahafahantsika miaona satria zava-dehibe ny amin'ny tombon'andro koa izay azontsika. Dia aorianan'izay isika hamaky ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina dia hoazavaiko fohy ny amin'ny fabebahana izay tiany omena antsika. Hivavaka isika tompoko. Jesosy malala mankasitraka, midera, manaja anao ary manome voninahitra anao, Ray malala ao. Misaotra ny amin'ny tombon'andro mbola ahafahanay mivory eran-tany iray io. Hivavaka aminao, hangataka famindram-po aminao ary indrindra Jesosy io mba hiaino anay ianao. Jesosy io, afao izay Jesosy, ampenaro izay Tompo ary tario homendrika eo anatrianao. Mba ho mpanompo mahasoa fa tsy hanala baraka ny anaranao Jesosy. Fanahy masina oka ianao andray ny kontrola ny tenako ary koa ny olonao tsiraray averan-tany satria raha izay fotsiny dia zava-poana izay. Ka mitenena fanahy masina fa mila anao fatratra izay. Te arianao izay, te hiova izay, amboary izay, mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany Jesosy. Satria ianao no Andriamanitra, ilay masina sy mahery, ianao irery ihany ilay be fitiavana ary mpamonjy anay. Ka misandrata ray eo, misandrata eo anatria izao tontolo izao, misaotra ray. Aleluia. Amen. Amen. Ny teny nomeny fanahy masina teo dia ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany, 2:2-10 ka hatramin'ny 5:20. Io zany no fabebahana nomeny fanahy masina teo antsika. Petera voalohany 2:2-10 ka hatramin'ny 5:20. Dia ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titrany ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe ny mpanompo kristianina. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ianareo mpanompo maneke ny tomponareo amin'ny fahatahorana rehetra, tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-po koa, fa fahasoavana ny fitondrana alahelo sy fandeferana amin'ny tsirariny noho ny fietreretana ny amin'Andriamanitra. Fa inona no laza raha toa kapohina noho ny fahadisoana ianareo ka miaritra an'izany, fa raha toa ka manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy miaritra dia fahasoavana eo anatrin'Andriamanitra izany. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany, izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva, raha nijaly dia tsy nandraona, fa nanolotra ny raharahany ho amin'ny mpitsara marina ary izy no nitondra ny fahotantsika. Tao amin'ny tenany teo ambonin'ny hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana ary ny dia kapoka taminy no nanasitranana anareo. Fa efa nania toy ny ondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Ry havana, eto izany tenin'Andriamanitra nomeny fanahy masina teo no vakiko fotsiny ilay izy dia razavainy fohy tamiko. Ry havana, isika zanak'olombelona, isika miteny hoe zanak'Andriamanitra, teny hoe kristianina, dia tokony zany isika hanaja an'Andriamanitra, hanaja ny tompontsika, ary tokony hahazaka na fahoriana io na olana inona na inona io dia tokony isika hahazaka. Hibebaka isika rehefa avy eo. Zokerika no hitondra ny vavaka fibebahana araka teneniko teo.
Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara marina fa tokony isika tena ahazaka zavatra maro ary koa zany anana fandeferana na amin'ny zavatra tsy rariny aza, na zavatra hoe hitantsika hoe tsy rariny. Isika indraindray miteny hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe zanak'Andriamanitra, vao misy zavatra kely dia anisany tena menimenina indrindra, tsy mahay mandefitra. Ry havana Jesosy nijaly namonjy antsika. Ary Jesosy nizaka zavatra maro nefa izy Andriamanitra. Tonga amintsika ny tenin'ny Tompo anio fa tokony ahazaka isika na inona mianatra amin'ny fiainantsika, na inona. Averiko vakiana kely ny teny dia mijanona araka ny tiany fanahy masina. Ianareo mpanompo maneke ny tomponareo amin'ny fatahorana rehetra. Tsy ny tsara sy ny malemy fanahy ihany, fa ny saro-pokoa. Fa fahasoavana ny fitondrana lahelo sy fandeferana amin'ny tsy rariny noho ny fietreretana ny amin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Fahasoavana hoy izy. Fahasoavana ny fitondrana alahelo sy fandeferana amin'ny tsy rariny. Fahasoavana izany noho ny fietreretana ny amin'Andriamanitra. Tokony eritreritra foana antsika n'Andriamanitra. Tena zany mihitsy anie tompoko e. Isika zany ety ambony tany tokony mibahana be ao anatintsika ny fahatsiarovana foana an'Andriamanitra sy ny any an-danitra. Dia lasa fahasoavana ao antsika na inona problema dia feno isika zany tena hoe Tompo, feno fahasoavanao satria hitako ny olona miteny ratsy hitako ny olona mana ratsy malahelo misy ny fahoriana, misy ny olana. Dia fahasoavana ao antsika zany. Fahasoavana ho azy any Jesosy. Eo ny fandeferana, mila mandefitra isika. Jesosy ilay zanak'ondry, izay natao hoe zanak'ondry, satria ny ondry dia feno fandeferana. Isika nefa tsy mahay mandefitra. Tokony izany isika tena mibebaka momba an'izay. 2 Fa inona no laza raha toa ka azafady? Fa inona no laza raha toa ka pohina noho ny fahadisoana ianareo ka miaritra an'izany. Fa raha toa ka manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy miaritra dia fahasoavana eo anatrin'Andriamanitra izany. Amen. Zay le izy. Nakapohana zany isika noho ny avy amin'ny fahadisoana. Na tonga ary na zavatra izany ka miaritra an'izany. Inona no laza? Inona no laza raha ohatra ka kapohana isika? Satria indraindray raha misy zavatra manjo antsika dia mitantara visy havanana. Mitantara hoe zao no nahazo anahy tamintsika mbola kely moa dia ohatr'izany. Kapohan'ny mamako kapohan'ny papako tsisy laza izany, tsisy dikany izany, fa mahatsara antsika izany. Nefa misy ihany koa nefa ny kapoka nataon'izy ireo, zavatra tsisy mamenatra izany, dia misy koa ny kapoka amin'ny zavatra tsy rariny. Fantatsika tsara ny ray aman-dreny gasy, ny maro, fantatsika tsara. Na tsy misy hoe fahadisoana raha ohatra, fa reraka ny zareo miasa any, na tezitra koa izy amin'ny zavatra hafa, dia kapoka no mahazo antsika. Zay, tsisy zavatra tokony hoe anafenana an'izany. Zay le ray aman-dreny maro amin'ny gasy. Dia tokony tsy tantara, mila mibebaka amin'ireny tsika zay zavatra aseho teo aloha. Satria eto zany hoe laza, fa inona no laza raha toa kapohina noho ny fahadisoana ianareo ka miaritra an'izany. Ry havana, mila mizaka isika. Jesosy nizaka. Jereo vao nahazo an' Jesosy nefa nozakainy, ny kapoka nahazo azy, ny ratra nahazo azy, noho ny amonjeny antsika izany. Ny fanahintsika tsiraray avy izay tsy mendrika akory, noho ny fahadisoantsika zanak'olombelona. 20 tapany faharoa. Fa raha toa ka manao soa kosa ianareo ka mitondra fahoriana sy miaritra dia fahasoavana eo anatrin'Andriamanitra izany. Amen. Zay le izy. Na manao soa zany isika ka mitondra fahoriana sy miaritra dia fahasoavana eo anatrin'Andriamanitra izany.
Eny ry havana, raha nanao soa olona ianao, firy ny olona nataonao soa hatramin'ny nahatsiarovanao saina. Ny olona nomenao zavatra na hoe raha ohatra tsy manana omena ianao, olona nampianao, na ohatra hoe mibata zavatra kely efindra hetsy fotsiny, na ohatra hoe déménagement io na inona na inona io. Kanefa le olona avy eo tena hoe manivaivanao na tsy mandraraha anao. Ry havana, oka ho tsapanao fa zavatra toy izany dia zava-dehibe eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fiainanao. Raha ohatra manomboka tsy mifosa an'le olona ianao, hoe nataoko an'izao iny nefa anjerevo navaliny anahy. Nataoko an'izao izy, lany hatramin'ny volako, nefa anjerevo nataony anahy. Ry havana, tsy mila miteny izany akory tsika fa mivavaka ho an'ilay olona. Fa eo anatrehan'ny Tompo ny zavatra rehetra izay ataontsika, ny fiaretantsika, ny fahoriana, ny soa nataontsika dia fahasoavana eo anatren'Andriamanitra izany. Any amin'iray no azahoantsika valiny fa tsy amin'ny olombelona mihitsy tompoko. Tsy amin'ny olombelona mihitsy. Miareta foana, aza menomenona fa mifalia. Dia manetretena tahaka an'i Jesosy. Izay no ilain'ny Tompo amintsika anio. Izay no tiany fanahy masina ataontsika anio. 2:20. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza nijaly hamonjy anareo, ka namela fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany. Amen. Zay le izy. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Zay zany no niantsoany antsika. Anaraka ny dian'i Jesosy, hiafy, ahazaka fahoriana, ahazaka fanenjehana, ahazaka hanohanana, ahazaka tsy fisiana, ahazaka jaly, ahazaka aretina. Ry havana, Tompo manafaka zany rehetra izany. Rehefa tena mijoro ao aminy isika. Rehefa tena ao aminy isika dia ahafahany hatramin'ny fakany avokoa izany rehetra izany. Izay le eo amin'ny Tompo. Izay le ho voninahitran'Andriamanitra dia tonga any an-danitra isika. 2:20. Izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Jesosy no ambara eto. Izy ilay nijaly, araka ny 2:20. Izy ilay nijaly, namela fianarana ho antsika. Ny dian'i Jesosy no arahantsika. Aza menomenina tsoa Tompoko fa arao Jesosy. Misaotra fanahy masina amin'ny teny fa tena tsy nanomana mihitsy ako fa tena misaotra ny fanahy masina lehibe ny amin'ny fananarantsika satria na izalo dia ianareo tsiraray avy. Voninahitra ho an'i Jesosy tsara be mihitsy ny teny. Mangataka anao hizara amin'olona rehetra izay fantatrao fa tena amonjen'ny Tompo fanahy betsaka eto ny teny ary tena ikasiany antsika mihitsy hiova amin'ny fombantsika tsy maharitra, tsy maharitra fahoriana, tsy maharitra fijaliana, tsy maharitra lalana sarotra. Izany rehetra izany dia tokony hibebahantsika avokoa izany rehetra izany. Tsy moramora ny mankany an-danitra Tompoko. Ohatran'olona anankiray milomano. Raha milomano ianao dia anaty rano ianao tsy mijanona fotsiny eo fa etsiketsika ny tanana sy ny tongotra. Fa raha eo ianao dia milentika. Izay le ho any an-danitra. Lalantsika ety ambony tany dia ohatr'izany koa. Tsy maintsy mietsika isika, mamindra, miteny ny Tompo, mandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy, izay isika vao tafiditra any an-danitra. Ry havana, ohatr'izay ny ho any an-danitra. Teny amin'ilay milomano aho eto dia tadidiko tamin'izaho mbola kely, efa naika maty an-drano. Naika maty an-drano ako tamin'izaho mbola kely. Zavatra niseho tadidiko fotsiny le izy tany ambanivohitra anay any amin'ny côté misy an'i mamako, any ambanivohitry ny Tamatavy iny izany. Dia zavatra niseho tamin'izay fotoana izay tadidiko fotsiny tao anaty rano zako dia mavomavo be ny hitako. Dia nahatsapa ranjona olona anankiray ahako nofokiriko. Dia avy eo aiza ny nosintoniny zareo avy ao anaty rano. Le ranjo nin'olona anankiray iny no notazomiko no nahavoavonjy ahy izany. Ry havana, izay le izy. Raha ohatra ka tsy mitazona le ranjon'olona dia efa maty. Izay le mila zany tsika zany miezaka. Ry havana, tsara ny fanahy masina, tsara ny Tompo. Mila isika tena hoe mahazaka ny zavatra rehetra izay maro miseho amin'ny fiainantsika. Amen. Tahaka an'i Jesosy. 2:20 aveliko kely dia toizako avy eo. Izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Raha notevatevaina izy dia tsy mba nanevateva. Raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny rarany ho amin'ny mpitsara marina.
ary izy no nitondra ny fahotantsika. Tao amin'ny tenany teo ambony azafady, ary izy no nitondra ny fahotantsika. Tao amin'ny tenany teo ambony hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana, ary ny diakapoka taminy no nanasitranana anareo. Fa efa nania toy ny ondry anareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Ry havana zay le izy. Jesosy dia tsy mba nisy fitaka teo ambavany, satria izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra. Ry havana, fanahy masina napetrak'Andriamanitra tao ankibon'i Maria. Izay zao no fianarana ao amin'ny toby izay ampianarako ireo ankizy rehetra ao amin'ny toby isaky ny indray-pandesa-kerinandro. Ny fanahy masina napetraky ny ray ao amin'ny kibon'i Maria. Izay Jesosy. Tsy tsota mihitsy izy. Ary Josefa sy Maria mbola tsy mpivady. Izany hoe Maria dia virjiny. Io fanahy masina io no nivoaka avy eo, dia Jesosy zany tonga nofo. Dia ny fanahy masina efa tao aminy, efa tao amin'ny Jesosy, satria izy ilay fanahy masina no tao amin'ny kibon'i Maria. Fa tsy maintsy nanatanteraka an'ilay batisa Jesosy mba ho arahantsika ny diany araka ny tenin'Andriamanitra eto. Ry havana, isika izany dia tokony hitandrina mafy, satria Jesosy dia tsisy fitaka teo ambavany. Isika nefa dia menomenona foana, tsy mazaka na inona na inona foana, hibebaka isika rehefa avy eo. Jereva zavatra nanjohan'i Jesosy, no tevatevaina izy dia tsy mba nanevateva. Io ihany koa ny jaly, tsy mba nandraona izy. Nanolotra ny rarany ho amin'ny mpitsara marina, ary izy no nitondra ny fahotantsika. Azafady, ry havana, nanaiky ny tompo tahaka zanak'ondry ho entina ho vonoina. Nanaiky izy, tsy mba nomenomenina, impiry isika nomenomenina, hibebaka isika rehefa avy eo tompoko. Eto ny tompo nanome ny tenany ho antsika, ny otantsika no netiny teo ina, ny otantsika zao, dia tokony isika tena hiverina tanteraka amin'i Jesosy. Ny diakapoka taminy no nanasitranana antsika tsiraray avy zany. Eto ny teny dia miteny hoe ny diakapoka taminy no nanasitranana anareo. Ho antsika zany. Ry havana, ny tompo no fanavotana antsika, izy no nanasitrana antsika. Misy verset eo afaka raisinareo raha mamaky baiboly ianao tsy haiko na misy koa ny baiboly misy ianao fa ao amin'ny Isaia 7:50 afaka vakianao manontolo mihitsy ny Isaia 7:50 manambara an' Jesosy mantsy io. Eny amin'ny bokin'i Isaia. Ny andiny farany dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe fa efa nania toy ny ondry ianareo, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Ry havana, efa nania isika tahaka ny ondry. Dia eto ny ten'Andriamanitra miteny hoe dia nefa ankehitriny, azafady, nefa ankehitriny dia efa niverina ho amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahinareo. Amen. Ry havana, tena niverina marina ve isika ny amin'ny mpiandry sy mpitandrina ny fanahintsika? Jesosy io, izy no mpiandry ondry, tsika ilay ondry. Efa niverina tamin'i Jesosy ve isika mba handrasa, sa nandeha any akaiky ny ambody, ka ny ambody no miandry antsika ka mandrapaka antsika? Ho an'ny tsikelikely ny tenantsika, fa tsy ilay mpiandry tsara no miandry antsika. Mila mibebaka isika tompo, mba tena ilay mpiandry tsara, ilay lohan'ny ondry, isika ilay zanak'ondry, dia tokony Jesosy ihany no miandry antsika. Izy no mpitandrina ny fanahintsika. Ry havana, ny fanahintsika re tompo dia sarobidina trehan'Andriamanitra. Ny fanahintsika anie no angalarin'ny Satana, ka aoka isika hiverina amin'i Jesosy. Verina amin'i Jesosy. Ry havana, angina aho, omeko anzoky erika ny toyany.
Ivavahantsika, ibebahantsika. Oka samy andiny tena isika, iverina amin' Jesosy. Fa za Tompo dia mametraka veloma aminareo fa tonga de nokôzokerika ny fotoana dia ny manaraka antsika miona eto raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Miala tsiny kely ho zako satria tonga de ambarako alohan'ny raisin'ny zokiny erika amin'ny heriny dia tsy hoe eto an-toerana ao zany eto amin'ny toerana misy anay zany dia tsy ho afaka hanao fotoam-bavaka zany ny amin'ny sabotsy heriny sy amin'ny tapa-bolana zany fa hiezaka aho ny amin'ny herinandro zany hanao vidéo ihany. Hanao vidéo ihany amin'ny herinandro ray ry zany hanao vidéo ihany zany hiezaka aho zany. De veloma tompoko anarany Jesosy Tompo Amen. 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 Misaotra ny mama Felicia antsika ny amin'ny teny fampibebahana. Dia efa hiomana zany tsika andohalika hibebaka alohan'ny androantsika devoly ihany koa. Dia miomana ianao araka ny teny teo zany fa tokony tsy menomenona, tokony hazaka ny amin'ny zavatra miseho izay amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika mpanompo ny tompo zany dia tahaka an'i Kristy, tahaka an'i Jesosy dia tokony zavatra maro hozy izy ary tokony hanana fandeferana na dia amin'ny tsy rariny aza. Zay zany no tena mafy. Indray izy ny amin'ny rariny zaka ihany fa amin'ny zavatra tsy rariny dia tena mafy ny mizaka izany fa nefa Jesosy dia tena nanao izany ka dia izay no ibebahantsika zany raha ao amintsika tsirairay avy izay dia mila mifono tsika ankehitriny andao tsika hivavaka handohalika hifono amin'ny tompo hibebaka amin'ny tsy fahazakantsika ny fanarahana ny tompo. Izay zany no tena tsy zaka marina mantsy tsy zakantsika marina ny hoe manaraka ny tompo araka ny sitrapony sy araka ny nataony zany ka dia handohalika tsika tsirairay avy hibebaka hanezo teny amatrehan'ny tompo. Hivavaka tsika tompoko. Indray io misaotra anao izahay ny amin'ny teny menao anay avy amin'ny alalan'ny mpanomponao, ny alalan'ny fanahy masina. Mampafantatra ny ao am-ponay, ianao tokoa mahita ny ao am-po tsy miloaka, tsisy miafina aminao ny fonay, ny sainay, ny zavatra nataonay tsirairay avy. Ka ankehitriny izay dia tonga maneho tena mandohalika mifono aminao izany no tianao ataonay isan'andro mba ho tanteraka izay, mba ho mendrika, ho marina ary ho masina amin'ny fanarahana anao Tompo. Tsisy manao marina tokoa izay na dia iray ary. Eny Tompo mba te hanao ny tsara foana izay fa raha naheno ny teny izay dia resy lahatra Tompo satria tsy mahazaka. Rehefa tonga amin'ny tsy rariny tokoa tianao izay haneho tena eo anatrehan'ny manodidina, eo anatrehan'ny olona, indrindra amin'ny fanarahana anao Tompo tahaka ny nataonao dia tianao izay haneho tena fono aminao raha menomenona, fono aminao satria izany nataonay matetika dia ny menomenona. Menomenomana dia ao anatiny amin'ny vavanay, amin'ny molotray, ny amin'ny lelanay Jesosy hifonana aminao raha menomenona. Raha ny teny tafahoatra, raha ny teny tsy araka ny sitraponao dia mifono aminao sady mifono aminao Tompo ny amin'ny fiteniko rehetra, ny fiteny tafahoatra, ny fiteny tsy araka ny sitraponao ny lelako, mety feno fitaka, mety feno fahatezerana, feno lainga koa dia hifonako aminao izany, diovy ny lelako, diovy ny vavako, ny molotray tsirairay avy. Raha manesy tena aminao izay ankehitriny dia mino fa ianao manadio ny rahanao totokoa, ny rahanao araka ny teninao tao amin'ny Isaia teo fa ianao ny solo vonanay Jesosy. Dia ny rahanao tokoa teo amin'ny hazofijaliana manadio ka dia diovy amin'ny rahanao ny lelanay, ny molotray, ny vavanay, ny vavako Jesosy. Tahaka izany ny efa hitondrako ihany koa ny masonay mahita ny tsy rariny tokoa, mahita ny zavatra miseho amin'izao fiainana izao, mahita ny zavatra miseho amin'ny fiainanay dia feno mitondra fahatezerana ihany koa, mitondra alahelo, mitondra fahasorenana ao anatin'ny fonay. Ka izany ny fonana aminao koa raha mijery zavatra tsy araka ny sitraponao Jesosy ka mitondra fimenomenomana, mitondra tsy faharetana, tianao izay haharitra, tianao izay haneho tena, tianao izay hanao tahaka ny nalehanao Jesosy. Ka dia mamindraha fo aminay, diovy amin'ny ranao soa izay Jesosy ny masonay, diovy amin'ny ranao soa ny sofonay, ny sofiko Jesosy ny aino izay dia maika, hiaino ny fifosana, maika izay Jesosy miaino ny fanaratsiana ataon'ny hafa ary indraindray izay faly amin'izany ary ka dia hifonana aminao raha miaino, nijery ny vavanay maika,
miteniteny foana araky ny efa nifonanay teo de mbola hifonana aminao. Ny amin'ny vavanay, ny amin'ny molotra, ny amin'ny lelanay mandainika, ny sofinay mihaino, tsy araka ny sitraponao dia mifono aminao zay. Te ho tanteraka zay Jesosy, te ho tafiditra any amin'ny fanjakanao Jesosy, ny fanjakanao any an-danitra, ny fahamasinanao. Zay masina ihany hozy ianao no tafiditra any no ahitan'Andriamanitra, no ahitanao le Andriamanitra iray ka dia te ho masina, te ho tanteraka zay ka de diovy am'ranao soa. Ny ranao Jesosy ampy manadio tokoa ny ranao irery ihany koa no manadio sy manavoaka de diovy am'ranao zay tsirairay avy ny vavanay, ny molotray, ny masonay, ny sofinay ary koa na lehan'ny tongotray ary. Eny Tompo, rehefa tonga ny teny, rehefa tonga ny fahatezerana, tonga ny tsy finoana dia zany no mamaika anay ny miala, mandeha amin'ny lalana malalaka tokoa. Tery ny manaraka anao, tery ny lalana miaraka aminao nefa de tianay ny mandeha amin'ny malalaka. Fona aminao Jesosy satria zany no mamaika anay, zany no mamaika anay tsy mahazaka ny fahaterena miaraka aminao. Fona aminao Jesosy raha nandeha tamin'ny lalana nalehanay ny tongotray, nandeha tamin'ny tsy fahatanterahana rehetra, ny dianay rehetrarehetra, hifonana aminao, hamindrafo amin'ny tongotray sasao am'ranao Jesosy, ianao tokoa no nanaiky, hanadio ny mpianatrao, ny nanasa ny tongotr'ireo mpianatrao Jesosy de ataovy tahak'izany koa zahay androany. Sasao ny tongotray mba tena hadio mba ho tafiditra, tafiditra amin'ny fanjakanao ny tananay nanaonao foana, nandray zay tsy araka ny sitraponao matetika koa Jesosy ny tananay dia mitondra anay amin'ny tsy fahatanterahana, mitondra anay amin'ny faharatsiana ka de diovinao, diovy Jesosy mangataka androanao soa, diovy ny tanana, sasao ny tongotray, esory zay tsy anao rehetra any amin'ny vatanay, ny amin'ny maso, ny sofina mba tsy hitondra fanameloana anay indrindra ny amin'ny fonay Jesosy, ny fonay feno tsy finoana, fonay Jesosy feno fahakiviana, zany mitondra fahakiviana satria zay de variana mihazakazaka am'zao fiainana zao mahita ny zavatra miseho ety am'zao tontolo zao de zany no mitondra fimenomenomana aminay ka de mifono aminao androany zahay de omenao fotoana, mbola omenao fotoana zay androany hitodika aminao mbola natsoinao zay tsirairay avy ka nizaniza am'zao fotoana zao Jesosy mihaino, mihaino sy manaraka izao fiaraha-mivavaka zao dia ianao tokoa hiaino any an-danitra ray amindra-po ny dia kapoka taminao tokoa de manasitrana ny fo maloto, ny fo maratra, manasitrana zay tsy anao rehetra, manala zay tsy anao rehetra ka de sasao zay mba ho vakeloka tanteraka, diovy zay mba tena ho fampahotana de ianao tokoa hanala ny fo vatonay ho tena fonofo tahaka anao Jesosy, mahazaka ny zavatra maro zay nanirahana anao ataovy tahak'izany zay tsirairay avy ka de misaotra satria ianao ampy manadio ny ranao, ampy manavao ka zany no hisotroanay ny ranao koa. Teninao zany fa ny ranao no tena fisotro, ny ranao no tena manadio de misotro ny ranao zahay Jesosy, ny ranao no tena sotroinay hanadio tanteraka, hanadio zay tsy anao rehetra ao anatin'ny vatanay, ny ranao Jesosy mandoro n'inon'inona endrika tsy fahatanterahana, ny aretina, ny tsimok'aretina, ny valanaretina, n'inon'inona tsy fahatanterahana ao anatin'ny vatanay, anatin'ny fo sy ny fanahinay de dorana am'ranao zany Jesosy ka mino zahay fa manavao anao, zany koa no mbola hitsangananay, hitsangana zay tsirairay avy, hitsangana handroaka ny asan'ny maizina ho sahy zahay Jesosy, handroaka ny asan'ny devoly, roahin'ny devoly izy ianao de handositra anareo izy ka de hitsangana zahay Jesosy handroaka ny asan'ny maizina amin'anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nandroahana ny asan'ny devoly Satana. Hiala ny Satana sy ny devoly mitondra fimenomenomana, mitondra fahatezerana, mitondra tsy fankasitrahana rehetra, ny fiteny maloto, ny fisaina-dratsy, ny zavatra henon'ny sofinay, ny zavatra hitan'ny masonay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra no andehanan'ny tongotra, ny ray sy ny tanana de potehana sy dorana amin'anaran'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny devoly ny Belzebova rehetra, mitondra faharatsiana, mitondra tsy fankatoavana, ny devolin'ny Losifera, mitondra firehariana, fanamarina-tena, ataon'ny Satana sy ny devoly potehana sy roahana amin'anaran'i Jesosy Kristy, roahana amin'anaran'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra, dorana amin'ny ran'i Jesosy. Ny ran'i Jesosy mandoro zay tsy azo rehetra, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny aretina, n'inona aretina ao anatin'ny vatana, amin'ny vatanay tsirairay avy, ao anatin'ny nofinay, ao anatin'ny taova rehetra, potehana amin'anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly Satana, dorana amin'ny ran'i Jesosy ny aretina, ny loza koa, ny aretina, ny loza, roahana amin'anaran'i Jesosy ny devolin'ny fanamarina-tena, devolin'ny fahatezerana, devolin'ny fampierikerena rehetra, ny tsy finoana, ny tsy finoana, ny fanahiana am'zao fiainana zao
rohana aminaran'i Jesosy. I devoly nomena rana ela, nomena rana tranainy, torana aminaran'i Jesosy, tapatapahana ny lohan'ny dragona, tapatapahana aminaran'i Jesosy, miala amin'ny hafalian-drafy nareo Satana, tsy hanaketsana fahefana ny devolin'ny Jezebela, devolin'ny zazavavin-drano, devolin'ny kalan'olo mpamosavy, devolin'ny mpamosavy sy miendrika famosavina atao amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fianakaviana amin'izao asa fanompony zao n'aiza n'aiza fanopin'ny tompo izay anaiky manaraka an'i Jesosy androany dia efa tehana aminaran'i Jesosy. Miala ny hafalian-drafy ny Satana sy ny devoly, tsy hanaketsana fahefana. Mivoaka nareo Satana, roahana ny asan'ny devoly fanenjehanako, devolin'ny mpanenjika, devolin'ny fampisarahana, devoly mpanakorotana rehetra. Roahana aminaran'i Jesosy Kristy, devolin'ny tsy fitiavana, ny fankalana. Mivoaka ny hafalian-drafy nareo Satana, tsy hanakery aminay tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny tokantranoko, amin'ny ankonako, ny devoly mpanakorotana, devolin'ny loza rehetra, devolin'ny loza, devolin'ny fahafatesana, devolin'ny aretina, n'inona endrika aretina tadiavin'ny Satana, efa resy teo amin'ny hazo-fijaliana. Mivoaka ny hafalian-drafy, didina aminaran'i Jesosy ny hafalian-drafy ny Satana, ary dorana amin'ny ran'i Jesosy ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina rehetra. Tsy hanaketsana fahefana amin'ny tenanay, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy hanadio manomboka izao, ran'i Jesosy hanavao, ran'i Jesosy hangatao, ny ran'i Jesosy hafafazo amin'ny tenanao, hafafazo amin'ny tenanao ny ran'i Jesosy, hafafako ny ran'i Jesosy amin'ny tenako, hafafako amin'ny ankonako, amin'ny tokantrano, hafafako amin'ny fanalana rehetra, amin'ny ataonay rehetra, n'inona asa fanompona, ny asa fanompona n'aiza n'aiza dia ianao Jesosy ny ranao no hafafy, handrakotra. Ran'i Jesosy mandrakotra, manadio, miaro amin'ny asan'ny Satana sy ny devoly. Ny ran'i Jesosy fa ny devoly Satana dia efa resy, efa resy, efa roahana ny hafalian-drafy ny Satana sy ny devoly, fa ny ran'i Jesosy mandoro, ran'i Jesosy manavao sy miaro dia misaotra indrindra Tompo manavao anay, misaotra fa ianao manafaka, dia olom-baovao izay manadio anao hoe Jesosy tehirizo, tehirizo izay tsirairay avy, tehirizo mba ho anao irery avy, mpanomponao, vavolombelonao manomboka izao. Tehirizo Jesosy, tehirizo Jesosy, tehirizo ambany elatrao. Tany mafy ilay tananao tsy fo fa tena mahavonjy, ny sofinao tsy lalo-dalovana fa tena mahare zao vavaka izao. Mahare ny tolona rehetra, mahare ny asan'ny Satana izay efa resy teo. Androaka ny asan'ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa resy nareo Satana ny hafalian-drafy ny asan'ny devoly Satana. Tsy hanaketsana fahefana fa ny ran'i Jesosy no hanjaka, ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy mandoro ny asan'ny maizina rehetra. Dia misaotra indrindra miasa, misaotra Tompo mamaly vavaka sady, misaotra mikarakara anay. Dia hangatao ny fanahy masina koa, fanahy afo, ilay fanahy afo hangatao ho aminao toetra ankehitriny, ilay fanahy afo, ilay afon'ny fanahy, ilay afon'ny fanahy midina, midina androany isika hangataka ny fanahy masina mba hanjaka koa hiseho amintsika, efa teo amintsika mandrakariva izy fa hangatao mba hameno anao hanjaka sy hiteny koa, mampahafantatra amintsika foana tahakan'izao ataony amin'io izao, ny amin'ny sitrapony, ny amin'ny fanavotana, ny amin'ny fanavaozana. Dia misaotra indrindra Tompo, misaotra anao izay fanahy masina, misaotra satria ianao no efa anton'izao fotoana izao. Ianao no tompon'ny fotoana, mandamina ny rehetra ianao Tompo, ny amin'ny programa, anao ny asa izay dia fitaovana fotsiny ihany, dia hamasiny ny asanao, hamariny ny asanao fanahy masina. Ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy manolo-tsaina, ilay fanahy manavao fenoy ianao izay fanahy masina. Tongava ianao ankehitriny, tongava mandrakariva. Fenoy izahay araka ny teninao fa eo aminareo mandrakariva, ao anatinareo ka dia fenoy izahay. Manatrehanay Tompo, manatrehanay ilay tsirairay avy izao dia ho feno ny fanahinao masina. Ianao manolo-tsaina, ianao manazava ny teninao, mampahafantatra anay ny sitraponao. Ianao koa manova ny olona rehetra. Ianao no tena manova ny olona rehetra Jesosy. Androany dia maro indray ny hanolo-tena ho anao, hanolo-tena handray anao ho tompo sy ho mpamonjy. Dia miasahy ianao fanahy masina, miasahy aminay tsirairay avy. Misaotra fanahy masina, misaotra efa manasitrana sady, misaotra manasitrana ny vatanay, manala ny aretina rehetra, manala ny aretina rehetra. Misaotra fanahy masina, misaotra manasitrana, manala izay hitanao rehetra, manala ny fimenimenoana, manala ny fitabatabana rehetra izay avy aminao, manome anay fampaherezana, manome anay ny hery, tanjaka sy fahasalamana, miaro amin'ny loza sy ny asan'ny Satana, maniraka ny anjelinao, maniraka ny miaramilanao, hiambina ny olonao rehetra dia tena mitady anao marina tokoa. Dia ianao maniraka ny anjelinao sy ny miaramilanao, miambina amin'ny toerana misy anay tsirairay avy, amin'ny fiainanay. Misaotra fanahy masina.
Misaotra fa ianao tokoa lehibe, tsisy tahaka anao tsisy toa anao. Fa ianao rehefa tia tokoa dia tia hatramin'ny farany. Ianao Jesosy, ianao ilay fanahy masina, tia anay, mikarakara anay mandrakariva. Misaotra indrindra, misaotra Tompo, misaotra miaraka aminay ka dia mitenenako fa voninkazo zany amin'ny sitraponao izay mbola tianao ambara Tompo. Ampahafantarana anay ny sitraponao rehetra. Aoka tsisy hiverina aminao ny teny raha tsy efa manoto sy miasa amin'ny fo sy ny fanahin'ny tsirairay avy. Misaotra Tompo, misaotra mihaino vavaka, misaotra mamaly vavaka. Amin'ny anaranao Jesosy naovana izany vavaka izany. Aleloia, aleloia, aleloia. Misaotra Tompo, aleloia. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Amen. Amen. Dia tonga dia tohizako moa izany ny fotoana izay andraisantsika famparizana ny tenin'Andriamanitra, mamerina ny fiarahabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy aho izany mpanompony teo izany efa niarabantsika fa izay mianadahy izany dia mamerina ny fiarahaba ho aminao mandrakariva ny fahasoavana, ny fiadanana, ny firaisana amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra iray ary ny fanahy masina ka dia mahereza ary maharita hatramin'ny farany. Izay zany rehefa tenin'ny Tompo teo mila maharitra isika fa tsy mimenomenona, indrindra moa izany amin'ny fanarahana ny Tompo amin'izao fiaraha-mivavaka izao averina foana. Fa rehefa manomboka ny fiaraha-mivavaka dia tian'ny olona mihitsy ny manao tsidim-pahatra. Zay zany mila mitandrina isika hoe sao dia ela izy izany hanomboka indray izany ny tenin'Andriamanitra fa amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny hozy izy raha mandray ny teny ianao dia ny teny no hanafaka anao. Dia rehefa afaka isika, izay no tsika natao hoe miaraka amin'ny Tompo. Fa raha tsy fantatsika ny teny dia fitahan'ny olona betsaka eny foana isika ary lasa manaraka am-boko moa izany na manaraka tsazoka tsy fantatro marina inona marina tena tenin'ny Tompo. Amintsika ankehitriny izany isaorana ny Tompo satria efa nomena fahalalana isika, manana ny baiboly amin'ny teny malagasy ohatra, ny teny frantsay araka izay misy anao dia mahafantatra afaka mamaky isika izany efa nampianarina daholo. Taloha no tsy namaky an'izany ny olona, tsy mahay mamaky dia izay nomena fahalalana mihoatra izany no nanazava. Fa amin'izao amintsika tsirairay avy dia samy omena fahalalana hamaky ny tenin'Andriamanitra dia tokony hazoto hamaky ny tenin'Andriamanitra fa fampianarana moa izany fanazavana izao fitariana izao taona izao fa mila mangataka ny fanahy masina mba izy tokoa no hitarika. Tsy hanazava izany fa angatao izay, ampataro mihitsy rehefa mamaky ny teny dia angatao ny fanahy masina fa ho gaga ianao fa hazavainy aminao ny sitrapony ny tiany ambara ny amin'ny izay teny omeny anao izany. Dia ho raisintsika izany ny tenin'ny Tompo izay fampaherezantsika. Dia mahagaga moa izany araka ny tenenin'ny mpanompony teo hoe efa farafarana izy vao nandray ny teny amin'ny tokony bebahana dia isaorana amin'ny fanahy masina. Averiny matetika izay fa mariny foana fa izay mianadahy izany tsy mifampiresaka fa raha hamaky ny teny eto aho izao dia ho gaga nareo hoe ilay zavatra efa notenenin'i mama Felisia teo ihany no resahako eto satria tena mitovy mihitsy no tenin'ny Tompo. Fa ny fanahy masina moa izany no mbola hanazava amintsika izay fanampim-panazavana tiany ambara. Ny teny hovakintsika dia eo amin'ny Salamy fahafito amby telopolo. Hovakiana manontolo izy. Dia arahantsika izany inona no tian'ny Tompo hazavaina amin'izay, izay mahatonga an'izy hoe mahereza dia maharita fa mila maharitra hatramin'ny farany mihitsy isika mamaky ny teny fa raha tsy vakiana ilay izy izany azo vakiana antenantenany raisina eny antenantenany eny fa tian'ny Tompo androany ataontsika dia vakiana manontolo mihitsy ny Salamy fahafito amby telopolo dia ho fantatsika hoe inona no tian'ny Tompo ambara. Arak'izay efa nasiany teo izany efa ampidirana raha nanarika hatramin'ny voalohany ianao dia efa nampidirin'ny Tompo teo ny hoe mahareta hozy izy ho an'ny tenin'ny mpanompo moa izany hoe amin'ny petera voalohany toko faharoa teo hoe amin'ny mpanompo sy ny Tompo. Mila maharitra, tsy mila mankatoa. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany Salamo fahafito amby telopolo. Amin'ny lohateny eo amiko eo amin'ny anaran'i Jesosy aza mialina ny fahombiazan'ny ratsy fanahy nataon'i Davida. Aoka tsy hirehitra noho ny amin'ny mpanao ratsy ny fahatezeranao
ary aza mialina ny mpanao heloka. Fa maina vetivety tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Matokia ny Tompo ianao ka manaova soa, dia ahonona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Aoka ny Tompo no hiravoravoanao dia omeny anao izay rian'ny fonao. Ankino amin'ny Tompo ny lalanao ary matokia azy, fa izy no hanatanteraka. Ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny tatao vonana. Miandrasa ny Tompo amin'nympahanginana ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Aoka tsy ho tezitra ianao fa ratsy no hiafaran'izany. Fa ho fongorana ny mpanao ratsy, ary izay manantena ny Tompo no andovany tany. Rehefa afaka kelikely dia tsisy ratsy fanahy intsony. Andinika ny fonenany ianao fa tsy ho ao intsony izy. Ny mpandefitra kosa no andovany tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Manao hevi-dratsy hamelezany marina ny ratsy fanahy ka mihidy vazana aminy. Miome azy ny Tompo satria hitany fa ho tonga ny androny. Nanatsoaka ny sabany ny ratsy fanahy ka nanenjana ny tsikany mba ampikarapoka ny ory sy ny mahantra ary hamono ny mahitsy lalana. Hitsatoka amin'ny fony ihany ny sabany ary ho tapatapaka ny tsikany. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olona marina iray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Ho tapatapaka ny sandrin'ny ratsy fanahy, fa ny Tompo manohana ny marina. Fantatry ny Tompo ny andron'ny olo-mahitsy ary ho mandrakizay ny lovany. Tsy mba hitsanga menatra ireny amin'ny andro fahoriana, ary amin'ny taona misy mosary dia ho voky izy. Fa ho ringana ny ratsy fanahy ary ho tahaka ny voninahitry ny sahan'ny fahavalon'ny Tompo. Ho levona izy, eny, ho levoko setroka izy. Mitrosa ny ratsy fanahy nefa tsy manonotra, fa mamindra fo kosa ny marina ka manome. Fa izay tahiny no andova ny tany, ary izay ozoniny kosa no ho fongorana. Avy amin'ny Tompo no mahalavorary ny dian'ny olona, ka izy no mankasitraka ny lalana. Na dia lavo aza izy, dia tsy dia mikarapoka satria ny Tompo no mitantana azy. Efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina na fohy, na ny zanany mangataka hanina. Miantra mandrakariva ireny azafady, ka mampisambotra ary ho tahiana ny taranany. Alaviro ny ratsy ka manaova soa, dia honona mandrakizay ianao. Fa ny Tompo tia rariny sady tsy ahafoy ny olony masina. Arovana mandrakizay ireo, fa ny taranaky ny ratsy fanahy kosa dia ho fongorana. Ny marina dia andovan'ny tany ka honona eo amin'ny mandrakizay. Miresaka fahendrena ny vavan'ny marina ary manambara ny rariny ny lelany. Ny lalan'Andriamaniny no ampony, tsy mba ho solafaka ny diany. Ny ratsy fanahy dia mitsikilo ny marina ka mitady ny hahafaty azy. Ny Tompo anefa tsy ahafoy azy eo an-tanany, na hamela azy ho voaheloka raha tsaraina. Miandrasa ny Tompo ka tandremo ny lalany, dia hanandratra anao andovan'ny tany izy. Ho faly ianao ahita sy ny hamongorana ny ratsy fanahy. Efa hitako ny ratsy fanahy fa loza loatra izy. Misandrahaka tahaka ny hazo maitso naniry ho azy. Kanjo nandalo izy ka indro tsy eo intsony. Nitady azy aho nefa tsy hita izy. Dinio ny tsy misy tsiny, ka jereo ny mahitsy, manana ny ho aviny ny olona tia fihavanana. Fa ny mpanota kosa dia hiara haringana, ho fongotra ny ho avin'ny ratsy fanahy.
Ny famonjena ny marina dia avy amin'ny Tompo, fiarovana mafy ho azy izy amin'ny andro fahoriana, ary ny Tompo mamonjy azy sy manafaka azy. Eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria mialoka aminy ireo. Amen. Amen. Tsara ny Tompo a! Raha namaky ny teny zany tsika dia arak'ilay teny efa nambarako teo a, fa mitovy mihitsy, tsy hoe izay miana-danja, tsy hoe mifampiresaka fa mitovy amin'ilay hoe aoka ianao zany a tsy homenimena, ary aoka tsy ho tezitra na tsy hahazaka rehefa hoe miaraka amin'ny Tompo, ny amin'ny zavatra miseho eto zany a, azo fehezina fohy ilay izy fa be dia be ny azo namehezana azy hoe misy a ny tsara fanahy de misy ny ratsy fanahy. Na zany tsika mipetraka amin'ilay toerany hoe tsara fanahy, raha mipetraka amin'ny toerany tsara fanahy ianao a dia voarahinao zany ny teny ho an'ny tsara fanahy amin'izao teny Salamo fahavalo amby telopolo zao. Fa raha ao amin'ny ratsy fanahy ianao a de fantatrao ihany koa hoe ahoana moa zany ny tenin'ny Tompo amin'ny ratsy fanahy. Zay a no anazavantsika ny teny amin'ny ankapobeny a, izay nambaran'ny fanahy masina teo hoe ao amin'ny toerany tsara fanahy ve ianao a sa amin'ny toerany ratsy fanahy? Azafady a, lohany kely a. De zay zany a, averintsika ny teny raisintsika tsirairay zany a, anazavantsika an'izay teny ampahafantarin'ny Tompo antsika izay hoe ao amin'ny toerany ratsy fanahy ve ianao sa amin'ny toerany tsara fanahy? De araka ny teny efa nambara tamin'ny fibebahana hoe mahazaka ve ianao a ny amin'ny toerana nametrahan'ny Tompo anao? Satria eto a dia na mipetraka amin'ny toerany tsara fanahy ary ianao a, ka tsy mahazaka ny amin'ny toerana misy anao satria tsy midika hoe ny toerany tsara fanahy de hoe milamina tsara sy mipetrapetraka, fa misy zavatra tsy zaka ilay izy ohatran'ny manaraka ny Tompo arak'ilay teny teo a tamin'ny fibebahana. Fa raha mijoro tsara tsika dia misy fampanantenana nomen'ny Tompo ao. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany a ny andiny voalohany a, ny amin'ny Salamo fahavalo amby telopolo teo. Aoka tsy hirehitra noho ny amin'ny mpanao ratsy ny fahatezeranao, ary aza mialona ny mpanao heloka. Fa maina vetivety tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Zay zany a tenin'ny Tompo eto a de mbola averiny foana hoe tandremo a, aoka tsy hirehitra noho ny amin'ny mpanao ratsy ny fahatezeranao. Tandremo ny fahatezerana. Eto a de efa miteny sady a, tamin'ny heriny taloha kelin'io zany, tamin'ny hery moa zany tsy teo a, fa nisy teny tao amin'ny Matio toko fahadimy andininy faha iraika amby roapolo. Matio toko fahadimy andininy faha iraika amby roapolo zay a, namafisin'ny Tompo. Matoa izany averimberin'ny foana io fa tato ho ato eo dia tsapan'ny Tompo, tsapan'ny fanahy masina fa maro amintsika no tezitra. Manana fo mora tezitra ao anatin'ny fahatezerana rehefa hoe tsy mifanaraka ny saintsika ny zavatra tenenin'ny Tompo, tenenin'ny fanahy masina. Teto a tamin'ny fabebahana tao nentin'ny mpanompony tamin'ny asabotsy fahaenina jolay angambany izay a, dia vakiantsika vetivety eo amin'ny Matio toko fahadimy a, ny andininy faha iraika amby roapolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika hoeloana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika hoeloana amin'ny fitsarana, ary na zovy na zovy no hilaza amin'ny rahalahiny hoe tsy misy saina ianao dia miendrika hoeloana amin'ny synehadriona, ary na zovy na zovy no hiteny hoe adala ialahy dia miendrika ho amin'ny afo be, ho ao amin'ny afo be. Zay zany ilay izy, le fahatezerana. Fa raha tezitra fotsiny amin'ny rahalahy hozy izy a de zay, efa miendrika ny hoeloana amin'ny fitsarana ary alefa hatrany amin'ny afo be ary. Nefa eto zany a, teny voalohany navaran'ny Salamo fahavalo amby telopolo hoe aoka tsy hirehitra noho ny amin'ny mpanao ratsy ny fahatezeranao, ary aza mialona ny mpanao heloka. Eto manko a, mpanao ratsy, fantatsika zany a fa misy arak'ilay teny teo na amin'ilay toerany tsara fanahy ianao zany mety hoe ao anatin'ilay toerany tsara fanahy zay efa nandray an'i Jesosy a, Tompon'Andriamanitra, efa nomeny Tompo ny fanahy masina, kanefa mahita ny tsara fanahy zay a manao heloka, manao tsy rariny arak'ilay teny teo. Eo no tena hoe ao anatin'ny
mila mandifotra hozy izy na amin'ny tsy rariny aza. Zany no tena mafy indrindra zany a, mbola misy tenin'ny tompo vakiana eo rehefa avy eo fa anisan'ny mafy indrindra zany hoe mandefitra amin'ny tsy rariny zany. Nefa zay a, de ampianarin'i Jesosy, zay no tenin'ny Tompo tena mafisy mihitsy androany hoe: "Tandremo sao tezitra amin'ny tsy rariny a zay misy indrindra zany atao amintsika zay mpanompon'Andriamanitra." Ary ho betsaka zany a, mila mahazaka zany tsika araka lefa teny teo mahaverina hatramin'izao zany hoe mahazaka hozy izy a ny amin'ny fandeferana ary tsy tokony ho tezitra, aoka tsy ho rehatra hozy izy a ny fahatezeranao ary aza mialona ny mpanao heloka. Ny olona mpanao heloka zany a, izy efa ratsy rahateo a, fa raha tsy mahay mitandrina isika ny ao amin'ny fontsika de lasa mialona, dia hitovy aminazy a na mihoatra aminy ary a, satria na de tezitra amin'ny rahalahy hozy izy a dia any amin'ny afo be hozy izy ny hafarany. Fa inona no teneniny? Zay zany le hoe na ianao zany ao amin'ny tsara fanahy na ratsy fanahy, inona no teneniny am'le ratsy fanahy sy mpanao heloka? Fa maina vetivety tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaky ny ahi-maitso. Zay zany a tsy tokony ialomantsika azy. Andininy fahatelo amin'anaran'i Jesosy: "Matokia ny Tompo ianao ka manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Aoka ny Tompo no iraviravonao, de omeny anao zay riany fonao." Zay zany izy a fampiarezana. Am'le tsara fanahy mbola apetraka ihany izy zany a, eo amin'ny toeran'ny tsara fanahy ve tsika? Raha atao amin'ny tsara fanahy ianao de izy no teneniny hoe matokia ny Tompo. Raha ao amin'ny ratsy fanahy ianao zany a dia zay le hoe fibebahana. Mialà amin'ny toerana maharatsy fanahinao io fa inona no teneniny teo aloha teo hoe ho maina vetivety tahaky ny ahitra izy a, halazo tahaky ny ahi-maitso. Zay a amin'ny eo zany amin'ny aoriana fampiarezana zao a, de misy vavaka ataontsika raha mbola tsy nanome ny tenanao amin'ny Tompo ianao dia fotoana zao a, anolorana tena handray an'i Jesosy zany ho tompo sy mpamonjy. Hiala am'le toeran'ny maharatsy fanahy mba hitoetra amin'ny mahatsara fanahy. Ka raha ao amin'ny tsara fanahy tsika de ohatry hoe matokia ianao, matokia ny Tompo ianao ka manaova soa. Na dia enjehana ary a haratsiana dia ny teneniny eto hoe manaova soa, atao foana ny soa, tsorana ny Tompo fa hatramin'izao voalohany androany zany a de zay mihitsy no tian'ny Tompo tenenina am'zao fiaraha mivavaka anio zao a. Mila mandefy tsika de mila mahazaka, de asain'ny Tompo hijoro tsara amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana, zay no atao hoe fahamasinana sy fahamarinana, de ahonona amin'ny tany ianao hozy izy ka ho faly amin'ny fahamarinana. Teneniny eto mihitsy zany a. Amin'ny fahamarinana ianao mifaly, fa raha ohatra ianao manao ny ratsy, manao ny tsy fahamarinana, tsy ho faly amin'izany. Ao amin'ny vakiantsika izay rehefa avy eo amin'ny Korintena toko voalohany andiny fahatelo amby folo hoe: "Aoka ianao hozy izy hifaly amin'ny fahamarinana fa tsy hifaly amin'ny tsy fahamarinana kosa." Fa zay ilay izy hoe mila mahatoky ny Tompo, aoka ny Tompo no iraviravonao. Tsika zany mety hoe malahelo, zay le nibebahantsika teo. Teniteny foana mahita ny ratsy ambinina, mahita ny zavatra miseho de amin'ny masontsika, amin'ny sofintsika dia lasa malahelo tsika. Fa inona no tokony faliantsika? Ao amin'ny Tompo. Zavatra ao amin'ny Tompo zany inona nataon'i Jesosy a, de arak'ilay teneniny teo hoe ny dia kapoka taminy a no nanavotana antsika. Zany hoe tena olona tsy nanao tsinontsinoina nefa nokapohana ary. Dikan'izay a, raha natao hoe te hanaraka an'i Jesosy ianao zany a, dia ahazaka an'zay le hoe kapoka zay koa. Eto ny zio hozy izy Jesosy a, fa maivana ny zigako. Aoka ny Tompo no iraviravonao de omeny anao zay riany fonao. Zay zany a, ho hitantsika hozy izy, ataon'i Jesosy a, ho hitan'ny olona, zay mihitsy ny teniny. Ataony ho hitan'ny olona hozy izy a ny mahasamy hafa ny manompo sy ny tsy manompo, raha tena hoe mahatoky ianao zany a, mahatoky tsika rehetra. Andininy fahadimy amin'anaran'i Jesosy: "Ankino amin'ny Tompo ny lalanao ary matokia azy fa izy no hatanteraka. Ampiseho ny fahamarinanao tahaky ny mazava izy ary ny rariny ho anao tahaky ny mitatao vovonana." Zay zany a, tsy mandeha irery tsika, tsy mandeha amin'ny herintsika koa, zay le hoe miroahana ny devoly tsy kely lalana, Satana de mitady hamitaka, mitady hanome sain-dratsy a, mitondra alahelo, mitondra fialonana ho hay mahita ny ratsy fanahy ambinina hozy izy, fa roahany reny. Zay le hoe ankino amin'ny Tompo ny lalanao ary matokia azy fa izy no hatanteraka. Ampiseho ny fahamarinanao tahaky ny mazava izy a ary ny rariny ho anao tahaky ny mitatao vovonana. Ho hitan'ny olona zany, zay tsisy marina, zay tsy hafenina, zay tsy ho hita hozy izy. Fa aseho an'ny Tompo ny amin'ny fiainantsika, ary raha tena mijoro amin'ny fahamasinana sy fahamarinana tsika dia aseho an'ny Tompo
amin'ny mazava zany ary iseho izy tahaka ny taotaovonana amin'ny masoandro be lohataona mazava iny mihitsy zany iseho ny voninahitran'Andriamanitra no tena tiany lazaina amin'izany. Iseho amin'ny fiainanao, iseho amin'ny ankohonanao ny voninahitran'Andriamanitra ka dia mahay reza hankino amin'ny Tompo, ataovy amin'ny Tompo ny fiainanao. Mbola hamafisina izany amin'ny andininy fafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe miandrasa ny Tompo hampahanginana ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Zay zany mila miandry ary ny Tompo hampahanginana. Eto anankiray koa zany ankoatran'ilay fahatezerana dia mila mahay mangina. Zay efa nibebahantsika le ny lela teo miteniteny foana, lasa lasa mifosafosa, manaratsy fa mila mahay mangina zany. Eto dia efa nampianarin'ny Tompo hampatsiahivin'ny kely eto ihany koa zany ny amin'ny Matthieu toko fahaenina. Ao Matthieu toko fahaenina izy dia niteny mihitsy hoe midira ao amin'ny efitranona mangingina fa ao ianao zany mivavaka, fa ny ray anao izay mahita anao mangingina no hamaly anao. Matetika zany afaka tena tsara loatra ny miteny tafahoatra, aleo ary mangina. Miandrasa ny Tompo, raha ny tena hoe miandry valom-bavaka isika, miandry sitrapon'Andriamanitra dia miandrasa ny Tompo hampahanginana izy ianao ka manantena azy. Mila manantena, mila mino ihany koa izay ilay fanantenana zany finoana io aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Mbola averina eto ihany ny fahatezerana tandremo mihitsy izany io androany dia averin'ny Tompo mihitsy tandremo ny fahatezerana. Raha ao anatin'ny fahatezerana isika, ao anatin'ny fahatezerana ianao amin'izao dia fotoana izao hanoloranao ny fonao mihitsy amin'ny Tompo hoe esory izany fahatezerana izany fa betsaka. Raha ny tena zavatra miseho amin'ny fiainana dia ho tezitra foana ianao, ary indrindra rehefa miaraka amin'ny Tompo amin'izany hoe fahatsaran'izany hoe tsara fanahy dia ianao ihany no enjehan'ny olona. Araka ny fiteny mihitsy hoe izay manao ihany no disoina fa ny tsy manao inona moa no ataonao tsy voateny. Ny olona tsy manao anie tsy voateny izy efa tsy manao teny no miteny anazy fa ianao izay manao izay miasa ho an'ny Tompo ianao ihany no tenenin'ny olona satria ianao manao an'ilay asan'Andriamanitra dia voateny. Ka izay ilay izy hoe mila mangina zany isika dia tsy tokony ho tezitra fa inona moa zy tsy tokony tezitra amin'ny ambinina amin'ny olona manao sain-dratsy hozy izy. Ny devoly moa zany raha vao resaka sain-dratsy izany, ilay devoly izay ilay hoe devoly dia efa miandry azy ny afo be. Andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy, mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Aoka tsy ho tezitra ianao fa ratsy ny fiafiarahan'izany, fa ho vongorana ny mpanao ratsy ary izay manantena ny Tompo no andova ny tany. Tena mafimafy mihitsy eto averiny foana. Efa maninona ary hatrany any dia tezitra fahatezerana, mitsahara amin'ny fahatezerana. Zay zany ilay izy. Tena mitsahatra mihitsy. Ohatran'ny hoe lasa mandidy mihitsy amin'izay zany ny tenin'ny Tompo eto. Teo izy ohatran'ny niteniteny ihany hoe aoka tsy hirehitra ohatran'ny hoe manambitamby ihany, aok'izay fa eto izy dia miteny hoe mitsahara, hoe hajanony amin'izay ny fahatezerana, mahafoiza ny fahavinirana. Raha mbola tsy mitsahatra ny fahatezerana ianao dia io fahavinirana io, ilay teny fahavinirana, lasa vinitra. Na ny fijerinao ary vao hitan'ny olona ianao dia vinitra zany, masiaka endrika, masiaka fiteny, masiaka fihetsika, lasa vinitra. Mahafoiza ny fahavinirana izy, aoka tsy ho tezitra ianao fa ratsy no hiafiaran'izany. Aleloia. Tsy heno izokeika raha tompoko. Nisy tapaka kely teo angamba efa eno izao tompoko. Tsy heno ny feonao. Azafady ohatr'izao maheno na mety afaka mamono micro angambany ianao raha ohatra hoe sa. Tena mafana azafady izokerika. Amen, amen. Oui, ho tapahako ny micro-ko dia tena mafimafy ianao azafady. Eny tompoko. Io, saotra tompoko. Amen. Dia averintsika zany ny andininy fahavalo amin'ny salamy fafito amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitsahara amin'ny fahatezerana ary mahafoiza ny fahavinirana. Eto zany dia hamafisin'ny Tompo mihitsy hajanony amin'izay ny fahatezerana
dia raha tsy mijanona fahatezerana antsika dia lasa vinitra. Araka ny teny teo zany a raha efa hiaraha-tseny moa zany a hoe na hatramin'ny fijery, hatramin'ny endrika ary a dia vinitra, dia lasa miteniteny foana manao fihetsika tafahoatra zany a ka mila tsahatra io. Fa inona no tenenin'ny tompo raha amin'ny ino moa izy teo, amin'ny tsara fanahy ianao a dia le hoe ny tiany tompo zay no anariny foana, mba inona no anariny foana, ianao tsara fanahy indray no anariny, asainy mangina fa zay ny tiany tompo, zay le hoe sitrapon'Andriamanitra. Fa inona no ataony amin'ilay ratsy fanahy? Fahofongorana ny mpanao ratsy ary izay manantena ny tompo no andovan'ny tany. Zay zany a raha te hanantentsika hiaraka amin'ny tompo a amin'izao ety an-tany ety izao a. Ny tena tanjontsika moa zany dia ny any an-danitra, fa na ety an-tany ary a dia efa teneny eto hoe omeny olovanao na ny tany a zay hitsahantsika izany. 10 aminaran'i Jesosy. Rehefa afaka kelikely dia tsy hisy ratsy fanahy intsony, andinika ny fonenany ianao fa tsy ao intsony izy. Ny mpandefitra kosa no andovan'ny tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Amen. Zany a no ambarantsika foana zany a eto amin'ny atao hoe ho avy Jesosy. Zay ny anarana moa zany a, fa tsy hoe anarana hoe anarana apetraka ny tompo zany fa zay a no tenin'ny tompo tiany ambara eto zany amin'izao fiaraha-mivavaka zao hoe ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, mila miomana ianao. Ka zay marina sy masina ihany no tafiditra, ary raha tsy mendrika tsika dia anisan'ilay ho tafajanona tavela hozy izy satria ho avy ny tompo, tahaka ny tselatra ny fahatongavany a. Ka raha tsy miomana tsika dia n'izao fa ho avy izy amin'ny fotoana tsy ampoizina. Hitantsika mihitsy zao ny zavatra misy a. Zay zany a tena nampieritreritra mihitsy amin'izao fotoana ifampiresahan'ny olona maro mihitsy fa andalovan'ny tondra-drano daholo eran-tany. Misy olona tena mieritreritra hoe tsy mbola nisy an'izany taty aminay a, fa andalovan'ny tsikelikely tena tondra-drano be mihitsy, tahaka ny andro Noa. Mbola mampitandrina ny tompo hoe tsisy afaka hiala amin'io a. Rehefa tonga ny tondra-drano io a dia tsisy afaka miala, fa mila miomana dian'izao tsika. Zao natao hoe andro farany. Zay zany le hoe toriana eto hoe ho avy Jesosy a, miomana ianao a, dia tehirizo a ny fo sy ny fanahinao, aza tezitra, aza malahelo. Dia inona no teneny eto hoe 10 hoe rehefa afaka kelikely dia tsisy ratsy fanahy intsony, andinika ny fonenany ianao fa tsy eo intsony izy. Zay zany a rehefa hiakatra hiaraka amin'ny tompontsika any amin'ny voninahiny dia tsy hitanao intsony ireo. Ianao efa miaraka amin'ny Jesosy a, fa tsy hitanao intsony ireo ety an-tany ety no ahitana ny ratsy fanahy. Fa tsika dia manantena fa ahita ny tompo any an-danitra any. Ny mpandefitra kosa no andovan'ny tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana. Eto zany a tsy hanambara lava ny amin'ny hoe ahoana moa zany a, ny amin'ny hoe ny efa nisy fanazavana ary efa nisy fampianarana betsaka ny amin'ny hoe ny amin'izany hoe andro farany, hoe rehefa ho avy Jesosy ahoana mety zavatra hiseho. Fa arak'ilay teny zay a, raha miomana tsika dia anisan'ny ampiakarina, fa raha tsy miomana dia ho tavela zany ety amin'izao tontolo zao ety. 12 aminaran'i Jesosy. Manao hevi-dratsy hamelezan'ny marina ny ratsy fanahy ka mihidy vazana aminy. Miome azy ny tompo satria hitany fa ho tonga ny androny. Hitantsika eto fa ny ratsy fanahy zany, zay le amin'ny toeran'ny ratsy fanahy ve ianao? Fanao ny ratsy fanahy dia hevi-dratsy, manao hevi-dratsy hamelezana ny marina. Tena mitady hevitra ratsy mihitsy izy, ary mila mitandrina zany a. Misy olona mieritreritra hoe amin'ny hafa ihany zany tanteraka, fa na amintsika indrindra zany a, zay a mpanompon'Andriamanitra raha vao tsy miambina dia lasa tafajanona, tafiditra ao anatin'ny toeran'ny ratsy fanahy. Lasa manenjika amin'ny mpanompon'Andriamanitra le olona tsara fanahy indray no enjehanao a, fa le olona ratsy fanahy no arahanao. Tianao zany a le fiainan'izao tontolo zao a, ka rehefa miteny ny fahamarinana ny mpanompon'Andriamanitra dia halanao. Na dia mpanompon'ny tompo ary ianao ka tsy mahazaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia lasa maka ny toeran'ny ratsy fanahy. Inona no ataon'ilay toeran'ny ratsy fanahy? Manao hevi-dratsy hamelezana ny marina izy io izy a. Zay le izy. Rehefa toriana amin'ny olona ny fahamarinana, na dia amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra ary a, dia misy mihitsy miteny hoe nareo mianan-kendry fa maninona nareo no mitsara. Ny fahamarinana dia efa navelona tiana ampatsivona kely zany ny tenin'ny tompo, ny 10 a, izay ny tenen'ny tompo hoe aza mahan'Andriamanitra hafa.
afa-tsy izao ihany dia aza manao sary sikotra nefa hitantsika mihitsy. Sasany dia miteny mihitsy hoe ity nataoko hoe ray masina, Jesosy ihany ny masina, Andriamanitra ihany ny masina fa tsisy olona masina fa tsy ny tompo ihany. Ary tsy tokony hanao sarin-davatra voasikotra ka hivavahantsika fa zany dia teny mihitsy ny rarahan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zany mila mitandrina isika. Eto zany raha mipetraka amin'ny tsara fanahy dia tokony ho faly. Tenin'ny tompo 1:17 miome azy ny tompo izy satria hitany fa ho tonga ny androny. Jesosy no mamaly fa ianao angina hozy izy, efa niteny an'izay izy tetsy ambony mila mangintsika fa Jesosy mamaly izy miady ny devolony no rahantsika fa tsika zany mila mahay mangina ihany koa. 5:12 amin'ny Jesosy nanatsoaka ny sabany ny ratsy fanahy ka nanenjana ny tsipikany mba hampikarapoka ny ory sy ny mahantra ary hamono ny mahitsy lalana. Hitsatoka amin'ny fony ihany ny sabany ary ho tapatapaka ny tsipikany. Zay efa miteny teo zany tsika angina fa Jesosy niady ho antsika fa ninona fikasana na dia hita zao ary hoe anatsoaka ny sabany izy. Dia indray hitantsika zao mihitsy andeha hamono ny ratsy fanahy ary andeha le tsipika eto resaka lefina kely moa zany hoe manenjana ny tsipikany hoe andefina fa mba hampikarapoka ny ory sy ny mahantra. Ny olona marina sy ny masina eto ny olona tsara fanahy matetika ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fahantrana. Ny olona manana karena, ny olona manana mahampy azy dia efa nitenen'ny tompo hoe efa azo ny valim-pitihany. Fa antsika zany rehefa mametraka ny fontsika amin'ny tompo dia inona ny tenenina, hitsatoka amin'ny fony ihany ny sabany ary ho tapatapaka ny tsipikany. Ny tompo hiaro antsika ary ny izy dia manana fahefana tsy takatry ny saina ka dia matokio izy matokio. Izay ny teneniny tary hatrany amboloany hoe matokio azy mipetrao amin'ny tompo ny fahatokiantsika. 5:40 amin'ny Jesosy tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina iray noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Ho tapatapaka ny sandrin'ny ratsy fanahy fa ny tompo manohana ny marina. Zany indraindray tsika rehefa mandeha araka ny famarinana tsy manao kolikoly, tsy mandainga dia tsy manambe ianao. Mety omeny tompo ihany tsika miaraka amin'ny Jesosy, mety omeny araka an'izay hoe meny fananana be fa rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy dia ao anatin'izay hoe tsy meny tafahoatra ianao fa meny ny antonony vavaka nataon'i Davida koa zany fa tsy ory ianao zany. Tsara lavitra ny kely ananan'ny olo-marina, na dia kely ary heverina fa kely fa tsara lavitra. Tsika mahita an'izy kely na ny olona mahita an'azy hoe kely fa tsara lavitra hozy izy noho ny be ananan'ny ratsy fanahy maro. Ho tapatapaka ny sandrin'ny ratsy fanahy ny tompo manohana ny marina. Eto arak'ilay teny teo hoe olo-marina ny marina averina foana. Zay no toriana amin'izao fiaraha-mivavaka izao mandehana amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Matoa miteny eto ny marina eto zany matetika dia tsy tenenina intsony io marina io. Dikany marina tsy miditra amin'ny atsipiriany intsony tsika zany fa efa ambara foana mijangajanga, mandainga, mangalatra, manao manameloka ny mpanendrikendrika, manao kolikoly. Zany dia tsy fahamarinana daholo zany fa mila tsy amin'izany ianao fa raha amin'izany ianao zany dia amin'ilay toerana atao hoe ratsy fanahy. Dia efa henontsika teo hoe inona ny miandraika fa mitoera amin'ny toerany tsara fanahy zany. 20 amin'ny Jesosy fantatry ny tompo ny andron'ny olo-mahitsy ary ho mandrakizay ny lovany. Tsy mba hitsanga menatra ireny amin'ny andro fahoriana ary amin'ny taona misy mosary dia ho voky izy. Zay zany mandeha amin'ny fahitsintsika, mandeha amin'ny fahamarinana dia fantatry ny tompo ny andro. Betsaka amin'izao andro farany izao ho tonga ny loza, ho tondra ny fahoriana ary efa tenin'ny tompo zany. Betsaka ny fijona vavombelona fahitana izay efa nasehon'ny tompo zany afaka mihaino ianao amin'ny vidéo maro. Ho tonga ny mosary ny fahoriana fa miaraka amin'ny Jesosy izy hozy no voky. Voky eto zany feno ny fanahy miaraka amin'ny Jesosy indrindra hoe any an-danitra araka ny tenintsika teo 20 fa ho ringana ny ratsy fanahy ary ho tahaka ny voninahitry ny saha ny fahavalon'ny tompo. Ho levina izy
eny ho levoko setroka izy. Raha mipetaka amin'ny ratsy fanahy ianao a dia ho levina tahaka ny setroka, tsy hita intsony, tsy ho hita zay le hoe ho levina tahaka ny setroka zany any amin'ny afo be. Any a ny fandoriana, any ohatr'izy ny fikotrohany fa inona mandevina tahaka ny setroka, ny afo be ny mandevina. Raha ratsy fanahy ianao a dia ho any amin'ny afo be ianao a, tena misy zany any amin'ny elo a, ka miala amin'ny faratsiam-panahy zany a, tsy fahatokiana. Faratsiam-panahy voalohany indrindra dia tsy mino hoe Jesosy Kristy anie no nitondra ny otantsika. Hoe dia kapoka taminy namonjena antsika teo izy, tsy mino an'izany tsika fa ny herintsika no andehanantsika, tsy mino fa Jesosy Kristy dia tena zanak'Andriamanitra. Zany rehetra rehetra zany a miala amin'izany a mba tsy hitoetra amin'ny ratsy fanahy fa ho any amin'ny afo be ka ho elona tahaka ny setroka ao izy. Andiny faha 1 sy ny faha 2 vakina mitrosa ny ratsy fanahy nefa tsy manonotra, fa mamindra fo kosa ny marina ka manome, fa izay tahiny no andovan'ny tany ary izay ozoniny kosa no fongorana. Amen. Zany a dia aseho zany hoe ny tsika efa ampianarin'ny tompo zany manome foana, mameno manitra ny mpitondran-tena, mikarakara ny sahirana. Zany tena hoe fivadikanina sy fanoloran-tena tiany takian'ny tompo. Zany ohatr'izy ny tena hoe fivavahana marina. Any amin'ny Jakoba any izy miteny an'izany. Ny tena fivavahana marina dia manome hanina ny manitra sy ny mpitondran-tena, ka zay ny teneniny eto hoe mitrosa ny ratsy fanahy nefa tsy manonotra, fa mamindra fo kosa ny marina ka manome. Mila manome foana antsika. Ny ratsy fanahy na mitaka antsika na milaza izy hoe ny fitahana izy fa mety tsy manonotra izy, fa tsika zany a dia ny tenin'ny tompo eto hoe manome foana, fa izay tahiny no andovan'ny tany ary izay ozoniny kosa no fongorana. Mba tsy ho amin'ny toeran'ny ratsy fanahy tsika fa ho fongorana, fa mandraisa ny tompo a ary mitoera aminy a mba ahita sy andovan'ny tany zany. Andiny faha 20 anaran'i Jesosy. Avy amin'ny tompo no mahalavorary ny dian'ny olona, ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo aza izy, na dia lavo aza izy dia tsy mikarapoka satria ny tompo no mitantana azy. Zay zany a amin'ny lalantsika eto a fampiarezana, zay le hoe aza tezitra, aza vinitra. Mety lavitsika, tezitry ny ray mandeha ianao a, zay le hoe lavo, mety lavo ianao fa tsy mikarapoka, fa rehefa tonga ny teny dia miala ianao dia faly ianao, fa tsy mitahiry fahatezerana, mitahiry lolo-po dia vao maika any amin'ny fahaverezana. Tsy misy olona tsy tezitra rehefa misy zavatra miseho zany a, mety tohina ihany ianao hoe fa inona ary ty mahazo anahy ty, fa inona ty nataon'le olo ty, fa ny tenin'ny tompo eto hoe tezera fa aza manota. Afaka tezitra ianao zany a, fa tian'ny tompo mihitsy hoe aza mitondra fahatezerana matory ary. Mila mibebaka amin'le olona ianao raha azonao ny bebahana amin'le olona aloha matory a, dia mifona dia mifanaraka aminy. Raha tsy azo atao a dia mivavaha amin'ny tompo a, fa raha mitondra fahatezerana matory ianao a dia ho lavo ianao. Zay mahatonga an'izy hoe avy amin'ny tompo no mahalavorary ny dian'ny olona, ka izy no mankasitraka ny lalany. Na dia lavo aza izy dia tsy mikarapoka. Mety ho lavo ianao fa tsy mianjera fa ajoron'ny tompo satria izy a manavao. Dia le rahan'i Jesosy angatantsika roahana ny devoly a, ny fahatezerana, ny fahavinirana, satria ny tompo ozy izy a no mitantana azy. Andiny faha 20 aminaran'i Jesosy. Efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina na fohy na ny zanany mangataka hanina. Miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra ary ho tahina ny taranany. Amen. Misaotra ny tompontsika. Davida eto no miteny. Davida no miteny, efa mba tanora ihany izy, efa lehibe izy no miteny zao a, fa tsy misy ozy izy a olona na fohy a marina joro amin'ny fahamarinana ka nafon'Andriamanitra, na ny zanany ary a dia ho tahina ary ampisambotra foana ireny ozy izy a ary ho tahina ny taranany. Mijoroa mitoera ao amin'ny toerany tsara fanahy fa ho hitantsika, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Alaviro ny ratsy, andiny faha 17, ka manaova soa dia onona mandrakizay ianao, fa ny tompo tia rariny sady afon'ny olony masina.
Amen. Ampirisika foana zany ny tompo hoe manaova soa, alavilo ny ratsy, aza tezitra, aza mamaly ratsy ny ratsy, esory ny fahatezerana ny fahavinirana fa onona mandrakizay ianao fa ny tompo tia rariny sady tsy afoy ny olony masina. Eto zany a efa vakiako sady satria iverina ihany io teny io avy eo a ao amin'ny Matio amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo-ambifolo. Io teny io a dia nomeny tompo zany a tao amin'ny fiaraha-mivavaka nandritsy ny herinandro teo eo zay. Dia gaga zay hoe inona moa no tiany tompo amboara amin'izay zany hoe fa maninona naveriny foana io, averiny matetika io fa naveriny indray zany a tiany ambara amintsika. Tsy hamaky anazy manontolo fa dikan'le hoe tsy tokony ho tezitra, tsy tokony ho herikerika, dia vakiako ihany zany a ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahafito ihany vakiako. Fa ianao afaka mamaky azy manontolo mba fantatrao hoe inona moa zany tena tiany tompo takiana ny amin'ny atao hoe fitiavana. Aminaran'i Jesosy. Korintianina voalohany toko fahatelo-ambifolo andininy fahaefatra. Ny fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Zay zany a le tena atao hoe fitiavana dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina. Voateny tamin'le salamy fahafito amby telopolo teo daholo zany. Tsy mireharehy, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany. Zay le manome foana fa tsy miteny ho an'ny tenantsika zany. Tsy mora sosotra, zay le hoe tezitra. Mety sosotra ihany tsika zay le izy mila fantarintsika moa zany le fiteny koa le teny eto. Tsy miteny izy hoe aza sosotra na tokony misy zavatra mahatezitra, raha tezitra ianao misy zavatra tsy rariny ataon'ny olona mba tsy rariny a dia mety tezitra ianao noho ny fa tsy tezitra ao anatin'ny fonao hoe tena sosotra dia nomboka be teny be zay no tena hoe mila mangina. Tsy zakanao mahita ny tsy rariny a, tsy tianao ny tsy rariny fa tsy tezitra ianao amin'ilay izy a ary tsy mitabataba, tsy vinitra fa zay le hoe tsy mora sosotra, tsy manao otro-po. Zay zany tsy manao otro-po, betsaka mihitsy ny zavatra ataon'ny olona aminao zany rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao amin'ny tsara fanahy zany a dia tena ataon'ny olona tsinontsinona fa tsy manao otro-po ianao fa ny tompo izy miady anao araka le efa tenitsika teo. Tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Zay le resahana teo marina be da be ny marina tenenina. Dikan'izay raha misy marina, misy tsy marina miseho, zay zany tiany lazaina eto. Raha misy zavatra tsy marina tsy tokony hifaly amin'ny zavatra tsy marina ianao. Rehefa hitanao fa tsy marina dia mbola mifaly ianao miaraka aminy a fa mila tenenina ny tsy marina. Fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa, izay marina kosa zany a dia deraina sy ankalazainao zany hoe misaotra ny tompo, miara-mifaly amin'ny tompo ianao satria mandeha amin'ny fahamarinana ilay olona. Andininy fahafito aminaran'i Jesosy hoe mandefitra ny zavatra rehetra. Zany a dia tena mafy zay le hoe efa nivakiana tamin'ny fivavahana teo. Tokony hazavatra niraisiko noty mihitsy manko izy hoe tokony hazaka zavatra maro manana fandeferana na amin'ny tsy rariny aza. Zay a no teny tamin'ny fivavahana teo. Mandefitra amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra. Zay le mino hoe dikan'izany hoe rehefa mahatoky, hoe ny dikan'ny mahatoky sy le fanantenana atao hoe finoana dia mino ny zavatra ho avy ary zavatra tsy hitanao no antenainao. Zay le mino ny zavatra rehetra zany hoe mahatoky ianao fa ny tompo efa mamindra fo amiko a, izy niady a, fa raha ny eo hita maso eo no tokianao a dia eo ianao le tezitra te hamaly faty. Zay zany dikany hoe mahatoky amin'ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, fambarany sady a maharitra ny zavatra rehetra. Matoa zany soratana eto a izay le faharetana ny zavatra rehetra izay, tsy miteny izy amin'ity zavatra ity ihany no maharitra ianao fa ny zavatra rehetra mihitsy izay no atao hoe fitiavana. Io zany a no vakiao manontolo a fa tsy tohizako ilay izy a fa mazava mihitsy ny teny tompo. Tsara ny teny tompo amin'io resaka Korintianina voalohany io a, ny amin'ny atao hoe fitiavana. Tiany tompo ho tandremantsika amin'ny fanarahana azy. Tohizako a ny famakiana ny teny a ao amin'ny salamy fahafito amby telopolo. Andininy sivy amby roapolo. Raisiko ihany andininy fahavalo amby roapolo dia raisintsika ny andininy sivy amby roapolo sy ny fahatelopolo aminaran'i Jesosy. Fa ny tompo tia rariny sady tsy ahafoy ny olony masina. Hitantsika eto zany hoe resahana koa ny fahamasinana. Ny tompo tia rariny, le marina io a,
sady tsy hahafoy ny olo masina, zay le tenenina foana hoe ny fahamasinana anatiny sy ivelany. Le fahamasinana io a ankoatran'le fahamasinana ny fanajana Andriamanitra zany a, fanandranan'ny tompo a, dia mila masina tsika, masina ihany no ahitan'Andriamanitra ny masina hatramin'ny fihetsika, hatramin'ny fomba fitafy, hatramin'ny fomba fanao na ny sakafo ary indray a, misy fahamasinana ao anatin'ilay fiaraha-misakafo io. Ka zay zany a le hoe tsy hahafoy ny olo masina izy. Olona io izy a, zay le hoe raha ao anatin'le tsara fanahy ianao ao anatin'ny olo masina dia tsy hahafoy tompo. Arovana mandrakizay ireo izy a, fa ny taranaky ny ratsy fanahy kosa dia ho fongorana. Zay le hoe na raha ao anatin'ny ratsy fanahy ianao a, dia fotoana izao ialana amin'izay mba tsy ho voafongotra hatrany amin'ny taranaka ary. Io matetika no ampatsivin'ny fanahy masina eto hoe maninona fahoriana mivavaka ihany tsika malagasy nefa toatran'ny betsaka ihany fahoriana. Le olona zany a tsy mahatsapa satria le olona amin'izao fotoana izao a, izy no velona eo dia manao kolokolo sy mandainga, hany ka ny taranany aoriana any a, na ny taranaka amin'izao fotoana izao no sahirana satria le olona teo aloha no mpandainga sy mpamitaka. Zany hoe mila tandrematsika, izay le hoe mila fanapahana. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao dia tapahanao mihitsy. Satria le ny ray aman-dreny a na ny razambe teo aloha, mpanompo sampy, mpandainga sy mpamitaka, hany ka ianao niaran'le faharatsiana zany satria eto hoe taranany mihitsy no teneniny eto hatramin'ny taranany le olona mpanao ratsy. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy a dia tapahana. Raha makany amin'ny toby ianao, tsika moa zany eto amin'ny fiaraha-mivavaka eto azo atao ihany koa le fanapahana, afaka manoratra eto ianao dia misy vavaka atao. Fa amin'izao efa misy ny any amin'ny toby amin'ny Madagasikara zany ao Antananarivo, dia afaka manatona any amin'ny toby mihitsy dia misy mihitsy ny atao hoe fanapahana, ny osona fanapahana ny zavatra ratsy nataon'ny ray aman-dreny na le olona teo aloha. Mila tapahana satria le olona reny dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany a, ka hiarany zany ny taranaka ihany koa. Azafady amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny taranaky ny ratsy fanahy kosa dia ho fongorana, ny marina dia andovan'ny tany ka onona eo aminy mandrakizay. Andiny fahatelopolo. Miresaka fahendrena ny vavan'ny marina ary manambara ny rariny ny lelany. Ny lalan'ny Andriamaniny, ny lalànan'Andriamaniny no ao am-pony, tsy mba ho solafaka ny diany. Zay zany a, rehefa tamin'ny marina ny olona tia an'Andriamanitra ny tafaresaka dia zany no resaka. Ahoana re ny andehanantsika amin'ny fahamarinana? Ahoana mba tsy andehanantsika amin'ny tsy fahamarinana koa? Inona no atao hoe tsy fahamarinana dia tenenina fa tarina. Dia manambara ny rarina ny lelany izy. Zay le bebantsika teo, tsy miteniteny fitaka intsony, tsy miteniteny foana, fa mba tsy fifosana fanaratsiana fa mba ny marina sy ny rariny no resahana ary lalànan'Andriamaniny no ao am-pony. Zay lalàna zay a, io le hoe mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, tia lalànan'Andriamanitra dia ity baiboly ity zany, tsy mba ho solafaka ny diany. Raha fantatsika mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy ho solafaka ny diantsika sy fantatsika ny teny ato. Fa raha tsy mamaky ianao fa mihaino fotsiny a amin'ny tantara izay omen'ny olona dia betsaka ny solafatra. Fantatsika mihitsy a maro ny fiaraha-mivavaka izay mitondra any amin'ny faharatsiana ary na dia velona fa mety ho tsara ny endriny aty ivelany fa tsy raha tena fantatrao ny marina sy ny fahamasinana dia fantatrao fa tsy arak'izany a no lalan'ilay olona zany ka izay mila fantarina izay a ho antsika izay mpanompon'Andriamanitra zany hoe fantaro ny lalàn'Andriamanitra, ataovy ao am-pontsika fa tsy ho solafaka ny diantsika. Andiny faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ratsy fanahy dia mitsikilo ny marina ka mitady ny hahafaty azy. Ny tompo anefa tsy hahafoy azy eo an-tanany na hamela azy ho voaheloka raha tsaraina. Amen. Ny devoly a, ny ratsy fanahy eto ny devoly a dia mitsikilo, mitady izay harapany. Ary tsy miafiny ireo a. Zay natao hoe indraindray sasany mpamosavy dia mihazakazaka mihitsy eo alohan'ny tranonao eo. Misy mitantara mahatsiaro an'izay eto. Mpanompon'Andriamanitra zany mitovy teny hoe ny mpamosavy a, ny ratsy fanahy, indrindra zany ny asan'ny devoly a, manomboka amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 maraina dia tena izay mihitsy ny tadiavan'izareo. Misy tena mijoro, manozona zany ao am-baravaran'ilay olona rehefa tena tsy tian'ilay olona dia mivoaka izy amin'ny alina dia manozona manaratsy. Fa izay no hahatonga antsika hoe roainy devoly a ary alohan'ny hatory a dia mila mibebaka tsika mifona dia diovina ny tsahany rehetrarehetra, roahana ny devoly a araka ny efa nataontsika teo fa handositra anareo izy.
ary tsy asahana ny ao amin'ny fiainantsika zany. Ny ratsy fanahy dia mitsikilo ny marina ka mitady zay hahafaty azy. Zay ny tadiavin'izareo ny hahafaty antsika, ny hankivy antsika amin'ny fanarahana ny tompo. Ny tompo anefa tsy hahafoy azy eo an-tanany na hamela azy ho voaheloka raha tsaraina. Tompo no karakaratsika. Tenin'ny tompo efa hazavaina ihany foana mahany koa fa hoe eo am-pototry ny avo izy, eo am-pototry ny hazo ny famaky dia samy ho tsaraina amin'ny asany avy ny tsiraray avy. Fa tsika zany tsy hamela ny tompo, tsy hamela antsika voaheloka ozy izy rehefa tonga ny fitsarana. Raha mandeha amin'ny marina ianao, mandeha mahitsy, mandeha amin'ny famasinana sy ny famarinana. Andiny faefatra amby telopolo amin'ny Jesosy, miandrasa ny tompo ka tandremo ny lalany dia anandratra anao andovan'ny tany izy. Ho faly ianao ahitany amongorana ny ratsy fanahy. Miandry amin'ny tompontsika fa izy niady ao antsika dia rehefa tonga zay le hoe efa tonga any an-danitra ohatran'ny tamin'ny andro Noana io e. Mety eto zany hoe mifaly ianao rehefa ho vongorana ny ratsy fanahy. Noa tena tamin'izany ohatry efa ratsy ny olombelona tsy voakintsika eto. Fa meary ny olona nahita ny Noana ny sambo fiara. Fa rehefa tena tonga ny tondra-drano dia Noa sy ny taranany no navotan'ny tompo. Ho faly izy, lasa fifaliana satria ireo zany no velona. Mihaino tompo fahavelomana ianao rehefa mandeha amin'ny famasinana sy famarinana. Andiny fahaenina dimy amby roapolo, dimy amby telopolo amin'ny Jesosy, efa hitako ny ratsy fanahy fa loza loatra izy. Nisy sandrahaka tahaka ny hazo maitso maniry naniry ho azy. Kanjo nandalo izy ka indro tsy teo intsony hitady azy aho nefa tsy hita izy. Efa nambarantsika teo zany averiny eto ihany fa ny ratsy fanahy dia ho ringana any amin'ny farira afo, any amin'ny afo be zany ho may ihany izy. Ary rehefa tonga ny tompo handray antsika dia tsika zany hifaly, tsy hahita ny ratsy fanahy intsony fa hifaly miaraka amin'ny tompo. Any amin'ny Apokalipsy izy dia tena miteny mihitsy hoe Andriamanitra Jesosy Kristy ilay zanak'ondry izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy eo ankavanan'ny tompo dia any izy miandray antsika. Zay ilay Jerosalema vaovao, zay no tadiavintsika ny hiaona amin'ny tompo any amin'ny any an-danitra, any amin'ny voninahiny. Zay nitoroin'i Jesosy foana hatramin'izay. Rehefa mitory ny tompo dia nitory ny fanjakan'ny lanitra. Izy tsy nitory ny fanjakan'ny tany fa ny fanjakana any an-danitra any no nitoriana ka tiantsika zany ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Andiny fafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo amin'ny Jesosy. Dinio ny tsy azafady, dinio ny tsy misy tsiny ka jereo ny mahitsy. Manana ny hoaviny ny olona tia fihavanana. Fa ny mpanota kosa dia hiara-ringana ho fongotra ny hoavin'ny ratsy fanahy. Eto zany dia sainy mandinika, sainy mijery ianao hoe hijanona, izay ilay fanontaniana teo aloha, hijanona amin'ny toeran'ny ratsy fanahy ianao sa hijanona toeran'ny tsara fanahy. Fa dinio ireo fa na ianao amin'ny tsara fanahy dia ambinin'ny tompo, na ao amin'ny ratsy fanahy ianao dia ho haringana ary ho fongotra ny hoavinao zany. Anaran'i Jesosy. Andiny fafito amby telopolo sy ny faefapolo. Ny famonjena ny marina dia avy amin'ny tompo, fiarovana mafy ho azy izy amin'ny andro fahoriana. Ary ny tompo mamonjy azy sy manafaka azy. Eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria mialoka aminy ireo. Zay zany ny famonjena marina dia avy amin'ny tompo, fiarovana mafy ho azy izy avy amin'ny andro fahoriana. Andalo andro fahoriana daholo ny rehetrarehetra nizaniza, fa ny famonjena antsika izay marina dia ao amin'ny tompo, ao amin'ny Jesosy ihany. Zay zany efa mitarika sady antsika, mitarika anao raha mbola tsy nandray an'ny tompo ianao ho tompo sy mpamonjy, androany ianao zany atoloro ny tenanao, raiso Jesosy ho tompo, dikan'izany tompo zany. Zay mahatonga ny teneniny teto hoe manaiky ianao ny tompo zany raha mibaiko izy, raha mitarika anao izy dia manaiky ianao. Tsy tomponao izy raha ohatra ianao zany miteny izy nefa ianao tsy mihaino. Ary mpamonjinao izy arak'ilay teny teo hoe ninona nataon'ny fahavala dia izy mamonjy, izy miaro. Raiso Jesosy androany zany. Raha fa niala taminy ianao variana dia fotoana kosa hanavaozana fanoloran-tena. Andiny fahaefapolo farany. Ary ny tompo mamonjy azy sy manafaka azy.
hamonjy antsika ny tompo dia hanafaka antsika raha tena vonintsika androany. Eny manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria mialoka aminy ireo. Na eo ary ny devoly izay atao hoe ratsy fanahy, tady hamotraka, tady hamongotra ny tompo no manafaka antsika. Any amin'ny jaona dia niteny mihitsy izy, raha ny zanaka no afaka reo dia ho afaka tokoa nareo. Ny tompo hanafaka, Jesosy no hanafaka anao tsy izahay, tsy olombelona. Raha misy olona miteny any hoe izahay aty ny tena misy mpanafaka dia mila mieritreritra ianao fa Jesosy irery ihany no manafaka. Raha ny zanaka ozy izy no afaka anareo dia tena ho afaka tokoa nareo. Mivavaka tsika hanolo tena ho an'ny tompo. Efa natao teo ny fibebahana amin'ny manaraka izany manasa anao efa lazain'ny mpanompony teo ny amin'ny programa mandritsy ny roa sabotsy roa eo zany mifanesy aloha zany dia tsy afaka satria misy tsy fahafahan'ny mpanompony satria zany no mitarika an'le manokatra ny vidéo eto moa zany ka dia aokantsika samy hiomana. Zay ny tenin'ny tompo. Esory ny fahatezerana, mahazo toa mamaky ny tenin'Andriamanitra, aza miandry foana ny mpanompon'Andriamanitra fa midiro amin'ny efitranona mangingina dia mivavaha fa ny rainao izay mahita anao mangingina hamaly anao. Dia aokantsika hialika amin'ny tompo raha mbola atao anatin'ny ratsy faratsiam-panahy ianao, toeran'ny ratsy fanahy, fotoana izao mba hidirana amin'ny fahatsaram-panahy ka dia atoloro ny tenantsika zany ho an'ny tompo irery ihany. Aoka izy no hanafaka antsika dia angatao ny rahan'i Jesosy. Io zany angatao foana koa ny rahan'i Jesosy hanadio sy hanavao ary indrindra roay ny devoly fa hiala aminao izy, hiala amintsika tsirairay avy. Hivavaka tsika sady hamarana ny fotoantsika no hanovavaka fanoloran-tena ny tsirairay avy. Vavaka tsika tompoko. Eny ray eo, misaotra anao zay satria miteny aminay ianao hatramin'izao fotoana izao nanombohana izao fotoana izao dia tianao zay hiala amin'ny fahatezerana. Zany fahatezerana zany dia toetra ny ratsy fanahy, zay dia ratsy fanahy. Tsy nahalala anao zay teo aloha nefa noho ny teninao dia vonona Jesosy, vonona hiala amin'ny faratsiam-panahy, ny amin'ny lainga, ny amin'ny kolikoly, ny amin'ny fitenitenena foana. Ny lelanay tokoa dia niteniteny foana, ny maso dia nijery ratsy, fahazarany ratsy, ny fomba fanao rehetra. Hiala amin'izany Jesosy ka androany eny tompo hanolo tena ho anao Jesosy, ianao no ekeko ho tompo sy mpamonjy. Niza amin'izao fotoana izao manaraka izao vavaka izao ka manaiky handray anao ho tompo sy mpamonjy dia hiaina ianao, ny tananao tsy fohy fa tena mahavonjy, ny sofinao tsy lalodalovana fa mahare ka dia raiso Jesosy, raiso niza ianao hamindra fo, ianao hamela heloka ka dia raiso ny tsirairay avy mba tena ho zanakao, mba tena ho zanakao, zanak'Andriamanitra araka ny teninao, mba tena ho zanakao ka dia hanaiky hiala amin'ny faharatsiana, hiala amin'ny fahatezerana, hiala amin'ny fahavinirana, hiala amin'ny alahelo, ny lolopo, hiala amin'ny tsy finoana, amin'ny tsy fahatokiana rehetra fa atoky anao, fa izay mahatoky anao izy ianao no handovan'ny tany ary indrindra koa handovan'ny lanitra izay vao omaninao ka dia raiso Jesosy, raiso ny tsirairay avy raha manolo tena ho anao ho tompo, hanaiky ny didinao, hanaraka anao Jesosy ary ho mpamonjy satria ianao hanafaka hanadio. Mamonjy ianao namonjy le ianao tokoa nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana ary ny rahanao Jesosy manavao sy manadio anay. Tahaka izany koa niza niembitra variana amin'izao fiainana izao tao anatin'ny fahatezerana ka tsy nionona fa niteniteny foana, nierikerika, variana Jesosy mahita ny ambinina, mahita ny ratsy fanahy ambinina, malahelo dia mamindra-fo ianao, mamindra-fo amin'izy ireny aminay tsirairay avy raha feno fahatezerana ny fonay, feno alahelo raha mahita ny ratsy fanahy ambinina fa androany ianao dia nampahafantatra fa ao aminao irery ihany misy ny faharetana. Raha mandeha araky ny fahitsiana sy ny fahamasinana izay fahamarinana dia omba anay ianao Jesosy hatretỳ an-tany ozy ianao ka hatrany an-danitra ka dia misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, misaotra miaraka aminay. Dia tehirizy izay tsirairay avy manomboka izao Jesosy, tehirizy izao asa izao, hamasino ny asanao, hamarino ny asanao, eka ianao hitantana anay ny amin'ny fiainanay tsirairay avy. Devoly Satana efa androahana teto ny aretina, ny loza, ny asan'ny devoly, ny fahatezerana, n'inona fikasana ataon'ny Satana izay hanapotika ny fiainanay sy ny hoavinay dia efa resy zany, efa nididina tamin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny fahalemana rehetra fa
fa andranao soa andrakotra anay, andranao soa momba anay Jesosy a, fa ianao masina hiteny aminay ny sitraponao a, ka de misaotra indrindra miasa misaotra malivavaka, voninahitra ho anao irery ihany ary ianao nisaoranay amin'ny zavatra rehetra, ianao lay tsy miova hatramin'ny taloha mandrakizay a, ianao no de raina, ianao nankalazaina ray a, ianao lay masina, masina, masina ny tompon'izao rehetra izao, eniky ny voninahitra ao amin'ny tany rehetra, misaotra indrindra Tompo a, voninahitra ho anao irery ihany ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany zavatra izany. Alleluia. Amen. Amen. De misaotra ny tompontsika amin'ny fahatanterahana, de misaotra anao manokana izay naharitra satria ny tompo a hamaly vavaka ka de aneo ny voninahiny amintsika tsirairay avy a manomboka izao satria hitan'ny tompo ny ezaka ataontsika ka dia raha sitrapon'ny tompo zany raha mbola tsy tonga izy a de amin'ny fotoana manarak'izay zany a no ionantsika eto fa izay mianadahy zany a manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy a. Alleluia. Amen.